vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous, est tellement nous. Tiwela. Aterina ny arahaba toko klasy toko vavy amin'ity tolakandro ity tonga anatin'ny fampalalam-baovao indray isika asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny tatitry ny voka-pifidianana voaray eto ampelantanana miainga avy eny amin'ny voamera maleo tena misana ny fifidianana no etsika nomboana izao fotoana izao araka izany dia birao mpandatsaham-bato misa 423 no efa voaray ao ampelantanana ny senita amin'izao fotoana izao zany hoe ity vokatra ity azay efa navitana ihany koa ny famitahana mihoatra amin'ireo vokatra izay efa voaray eo anivon'ny senita raha ny hatan'ireo mpandatsabato aloha atao anatin'izay birao mpifidianana 423 izay dia mahatratratra ny amin'ny 520 faingo 490 isanjato raha ny vokatra azy zany tao anatin'ireo birao mpifidianana ireo dia mitarika hatrany ny candidat Jean-Louis Robinson izay manana tahambato 30 faingo 405 isanjato moa ny tany vato azo nyity candidat ity manaraka azy kosa ny candidat Ery Rajaonarmapianina izay manana tahambato 40 faingo 430 isanjato manaraka ao amin'ny larana fahatelo ny candidat Ajo Andriananarivelo izay manana tahambato 5 faingo 530 isanjato manaraka kosa ny generaly Kami Vital manana tahambato 4 faingo 420 isanjato manaraka ny candidat Roland Ratsiraka manana tahambato 5 faingo 270 isanjato ary Andriamatoa Edgar Razafindrava izay manana tahambato 5 faingo 70 isanjato araka izany dia ireo aloha zany ny vokatra izay voaray tamin'ny 12 ora sy 20 minitra teo eo anonazahoana ireto vokatra avy eny amin'ny senita ireto amin'izao fotoana anofana ny fampalalam-baovao izao fahatoizantsika hatrany ny fampalalam-baovao mikasika indrindra moa ny tatitra izay nataon'ireo mpanara-maso vahiny teto Madagasikara nandritra ny fifidianana ny 20 ny volana oktobra teo zany hoe ny zoma lasa teo nompitsiry ny vondrona eropeanina nandritra ny tatitra voalohany nataon'izy ireo ary fa tsy nisy ny fidiviana arabola teo amin'ny candidat nininona ave no tsy ninandanina izany teo anivon'ireo parlementarotota raha ny fanataniana izay napetraka ireto mpanara-maso vahiny ireto araka ny fanazavana ihany koa moa ho an'ny aiza dia tsy ny fahampiny ny fanabeazan'ny mpifidy no tena nolazain'izy ireo fa nitarika ny lesaka betsaka indrindra nandritra ny fifidianana ny 20 ny volana oktobra lasa teo arahantsika ny fanadadiana mahakasika izay. Ninina tsy nijerena sy nolanina nandritra ny lalana mifeny fifidianana tokoa ve ny fetrabola ampiasain'ireo candidat mandritra fampelezan-kevitra sady tsy takatra ireo olom-boatendry ny hevitra azy. Nanakina mafy ity lafin'ity mantsy ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona eropeanina. Mampanahy ihany koa izy ireo ny tsy fahafahana manara-maso ny vola ampiasain'ny candidat izay manamaivana ny fangararana amin'ny fifidianana ihany koa. L'absence dans la loi sur les partis politiques des dispositions sur les financements et les plafonnements des dépenses de campagne électorale entretient des inégalités flagrantes démoigeant entre les candidats. L'impossibilité d'établir une traçabilité de la provenance des fonds destinés aux activités électorales est un élément qui obscurcit la transparence nécessaire pour les campagnes électorales et on sait bien que la loi 2011-012 sur les partis politiques va être complété par un projet de loi qui prévoit le plafonnement des dépenses électorales. C'est le cas de la sensibilisation qui apparemment n'a pas atteint toute la population, particulièrement des endroits les plus éloignés. C'est le renforcement, les besoins de renforcement de la Cour électorale spéciale en vue d'éventuels contentieux, même si nous avons été informés. Il y a déjà un effort pour renforcer les moyens matériels et les ressources humaines de la Cour électorale spéciale. Ho an'ny zana ny fitoeram-pifidianana ho an'ny demokrasia maharitra eto Afrika
dia ny tsy fahampian'ny fampianaran'ny mpifidy ny tena nibana nandritra ny tatitra izay nataon'izy ireo ankilany tsy fahatomombanana teo amin'ny fizarana ny kara-pifidianana alohan'ny fifidianana ny zoma lasa teo. Nanamarika ihany koa anefa ny EZA fa tokony hisy ny famoahana ny mpifidianana sy ny fanohizana ny fanamboarana ny kara-mpanondrom-pirenena. Plusieurs interlocuteurs de la mission ont fait état des moyens financiers déséquilibrés entre différents candidats. À cet effet, la mission a noté l'absence de dispositions légales sur le plafonnement des dépenses de campagne électorale, ainsi que le manque d'obligation aux candidats de déclarer leurs revenus et les dépenses électorales. Tsy ampy kosa ny tany fandraisana anjara ny vehivavy nandritra ny fifidianana ka ilana ezaka betsaka ho hatrany ny vondrona eropeana sy ny EZA tamin'ireo tatitra izay nataony. Eo amin'izay tatitry ny hampanara-masiny fifidianana vahiny ireo izay ihany dia maro amin'ireo mpifidy ny zoma lasa teo anoho ny menimenina noho ny fikarakarana ny fifidianana. Tsy mitovy velively amin'izany nefa ny tatitra voalohany izay nataon'ireo mpanara-masiny fifidianana avy amin'ny SADC sy ny vondrona afrikanina. Raha oharina moa amin'ny zavantranga ny tatitra nataon'ireo vondrona eropeana sy ny EZA ohatra ny SADC sy ny vondrona afrikanina dia manaiky ny hijerena ny anokafana ny lisy-pifidianana ankilany OIF sy ny vondrona eropeana dia nanambara fa na dia misy aza ny lesika amin'ny lafiny dia voarara ny lalàna izany fanadihadiana. Nilaza ireto mpanara-maso vahiny sady mpanelanelana ny raharaha teto Madagasikara ireto fa nizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana. Tsy nanisy resaka firy momba ireo trangana ampimenimenina ny olona analo maro teto Madagasikara momba ny tsy fahatomombanana tao anatin'ny lisy-pifidianana ny ekipandry Joachim Chissano. Ho an'ny vondrona afrikanina mazava ny azy ireo nizotra mpilaminana ny fifidianana tsy misy kianina. La mission exprime sa satisfaction à l'endroit de la CENIT pour la bonne conduite des opérations à ce jour. Elle félicite le peuple malgache, les forces de défense et de sécurité, les partis politiques et les responsabilités, les partis politiques et les candidats qui ont tous fait preuve d'un esprit civique et de responsabilité en s'abstenant de tout acte de violence avant et pendant l'élection du 25 octobre 2013. Nitovy tamin'ny tatitra tetsy ambony ny SADC, saingy ny mahasamihafa azy dia ny nanambaran'ireto farany fa maro tamin'ireo mpifidy no tsy tafiditra tao anatin'ny lisy-pifidianana. Teo ihany koa ny tsy fitoviana tamin'ny voarakitra tao anatin'ny kara-pifidianana sy ny kara-mpanondrom-pirenena. Tsy ampy ihany koa ny fampianarana ny mpifidy raha nanambaran'ny SADC ary nangatahan'izy ireo ny anamafisana izany sy nijerena ihany koa ny anokafana indray ny fanampiana ireo olona izay tokony hifidy nefa tsy voarakitra ao anatin'ny lisy-pifidianana. Conclut que les élections à Madagascar ont été pacifiques, libres, justes et transparentes et reflètent la volonté du peuple. Madagascar. And in line with the SADC principle. Ainsi, conformément aux principes et directives de la SADC qui régissent les élections démocratiques et à la loi électorale de Madagascar, la mission d'observation électorale de la SADC veut exhorter tous les candidats présidentiels, les dirigeants politiques et tous les acteurs à respecter la volonté du peuple. The people of Madagascar. Nanararoatra ihany koa ny nanomeny fahitana ny fizotra fifidianana Andriamatoa Joachim Chissano mpitarika ny mpanelanelana eto Madagasikara. Problèmes techniques ici et là qui d'ailleurs arrivent dans tous les processus électoraux. Nous tenons donc à rendre hommage à la CENIT pour son excellent travail et l'encourageons à continuer à gérer correctement le processus électoral, y compris le décompte des voix, la publication des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, ainsi que la préparation et tenue de l'éventuel second tour. Hita fa miaro mafy ny kalitaon'ny asa fanelanelanana nataony ireto vahiny ireto afaka 30 andro izy ireo no nilaza fa amoaka ny tatitra ofisialy momba iny fifidianana iny. Eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay fa saingy kosa ny famoahana ny vokatra amin'izao fotoana izao dia maro amin'ireo kandidary no nametraka ny aiany manoloana ny zava-misy ankehitriny. Ny kandida Kamy Vital izay niantso ireo kandida mba hiara-dia amin'ny salahy ifanampy hiaraka amin'ny senita mba hisiny ny mangarahary noho izay famoahana ny vokatra izay. Ankilan'ny filohan'ny senita izay nanambara fa mizotra amin'ny atsakany sy andavan'ny asa amin'izao fotoana izao. Raha tsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Mitoetra trano ny ayay amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Tsy nisalasala namboraka izany ny kandida Kamy Vital ho maly ariva teny amin'ny foibe toerany.
Ny antso ireo kandida namana izy mba hifanampy amin'ny fanaraha-maso ny vokatra eny anivon'ny Sionite. Nilaza ny kandida Camille Vital fa efa nifampiresaka mazava teny amin'ny Sionite ary nanome sosikevitra. Nambarany ihany koa taorian'izay fa tsy hotratra ny Sionite ny fepitoana 10 andro azahoana ny vokam-pifidianana Vonjimaiky. Jerena amin'izao fotoana zao efa hiditra ny 7 andro isika izao. Nefa mbo arivo ihany ny isan'ny ny bureau de vote voisa. Ka raha mijery an'izao cadence zao isika dia atahorana tsy ho tratra ny 10 andro zay nampanantenana. Ka ny tsy tonga nefa efa 3 andro tokoa zao no nahavitany fifidianana. 3 andro latsaka zany. Malimo zany tontolon'ny andro androany. Ka mety misy sosikevitra zany mba hisiny mangarara. Mba hisiny mangarara dia misy sosikevitra raha mety. Satria samy tokony andraikitra dolo tsika rehetra hoe andefa solitena ary manao antso an'ireo namana kandida. Raha misy ny solitena amin'ireo namanareo mba ho tonga anome tanana amin'izay mba hisy ny mangarara. Ny Sionite izay nanambara fa efa andro fahatelo taorian'ny fifidianana ny omaly ary efa miakatra hatrany ny vokatra avy any amin'ny birao-pifidianana ka tsy tokony misy atahorana ny mahakasika izany. Tsika zany amin'izao fotoana izao ny vokatra rehetra aloha ho an'izay toerana akaiky ny SRMV sy izay azo tomobile dia efa eo ampelantanan'ny président ny SRMV eo amin'ny district eran'ny Madagasikara. Ny enclavé zany sisa raha atao hoe angoniny Sionite amin'izao ary ny hélicoptère anankiroa zany dia ny ainga vao maraina teo ny ray zany basé any Mananjary dia ny ray basé any Ambondava amin'izao fotoana izao ary manangona le vokatra reo olona reo zany efa maro amin'izareo no tonga eo amin'ny point de ralliement zany hoe ny commune mba zahoana hitondra le vokatra. Zay zany sisa andrasantsika fa ny vokatra itsika zany manana eo amin'ny 180 bureau de vote eo no tena enclavé nefa misy sasany amin'ireo zany tafavokana tomobile ihany amin'izao andro mbola maina zao. Raha ny andro voalohany nanangonana ny vokatra tokoa dia niarana hita ny fisarahana ny famoahana izany vokatra izany. Mitondra ny ahany rehetra indrindra ireo kandida ity zava-misy ity. Ny pejy ny fanatanjahantena kosa ny hoetsika anakantonana ny fampahalalam-baovao amin'ny tolakandro ity nandresy ny mpampiatrano Sri Lanka ny 15 Maky de Madagasikara tamin'ny lao savaranonando ny fiadina ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny baolina lavalava ary raha mpitso izy ireo no hiatrika ny ekipa polonais. Rahantsika ny fanadidiny. Vokatra tsara kosa no azontsika teto Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava izay atao any Sri Lanka satria dia fantatra fa ny fandona tamin'ny ekipan'ny Sri Lanka mpampiatrano ny 15 Maky de Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava ho an'ny Sokajy senior izay natao tamin'ny asabotsy lasa teo. Efa nitarika tamin'ny 5-5 ny mpampiatrano nefa dia tsy nanaiky ny ekipan'ny José sy ny tariny izay napiny ny mpanazatra Rafalmanina Bertin tamin'ny resaka ara-teknika sy ny fanafainganana ny lalao ka nivadika izay isa izay 17 ho an'ny Madagasikara ary 12 kosa ho an'ny Sri Lanka mpampiatrano. Baolina nentanana netiny Alain Benja ary Rabe no nitondra izao vokatra ho an'ny ekipa-pirenena malagasy amin'ny fantsanana ny fedina ny amboara eran-tany amin'ny baolina lavalava izao. Ho amin'ny raha pitso talata fa 7 ny volana oktobra kosa dia ifandona amin'ny ekipan'ny Polonina indray ny 15 Maky de Madagasikara any Sri Lanka ary dia tosika lehibe ho an'ny ekipa-pirenena tokoa izay vokatra azo izay. Zay no mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny tolakandro ity tompoko lasy tompoko vavy akasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany namana anarindra arandriany manana indray no miaraka aminao amin'ny fampahalalam-baovao raha riva amin'ny 7 ora dia mametraka ny veloma mandrapitafa ary tompoko lasy tompoko vavy.